miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana mifanojo eo anatrel'Andriamanitra amin'ity alahady farany amin'ny volana desambra ity, alahady farany amin'ny taona rahateo. Manantitra ny fiarabanantsika nahatratra ny krismasy tamin'ny alakamisy lasa teo arahaba ilay nasoavana ny Tompo ho aminao. Ity fotoana ity eto amin'ny fitandremana misy antsika dia fotoam-pahasoavana manokana amin'izay azahoana manotrina ny mpanompon'Andriamanitra dia Ramatoa Rasolo Nomenjanahary Antamalala Nirina-Arsan nanompo teo amin'ny mahampandrarany sampana sekoly alahady FJKM Fohibe nandritra ny 5 taona. Miarahaba azy amin'ny anaran'ny Tompo isika, miarahaba azy ny ankonany tongeto ary manonona sady ny hery ny faherezana ho aminareo ny amin'izay toy ny asa aorin'izao. Fa eo anatrehan'izany indrindra ry havana dia mahafaly antsika ny mandray ireo ray aman-dreny avy ao amin'ny sekoly alahady Fohibe FJKM tarihany tsonian'ny sekoly alahady Fohibe ary ny avy ao amin'ny synodam-paharitany sekoly alahady tarihany tantsoratry ny volan'ny sekoly alahady synodam-paharitany. Tazantsika koa ny solotena avy amin'ny sekoly alahady eto amin'ny fitandremana amin'ny alalan'ny mpanolotsaina eo anivon'ny Biraon'ny sekoly alahady amin'ny fitandremana misy antsika. Izy ireo no hitarika ny fanompoam-pivavahana ary nitondra ny tenin'Andriamanitra kosa araka ny fandarany ny ampelantanany maro amintsika dia ny iray aman-drenitsika ny mpitandrina Andriamampianina Zakarimasy izay filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tazantsika fa mbola tsy eo amin'ny toerana tokony hipetrany izy no ny adidy mbola tanterahany ny FJKM Betafo Fanavaozana Ambomanarina miandry azy amin'ny faharetana sy amin'ny fanantenana isika. Fa arak'izany ry havana dia misy fiovana toy izao ny fandaharana. Ny aoriana ny fanekam-pinoana dia hihira ny tsanta ny fitiavana. Efa fanao isaky ny alahady farany toy izao zany. Rehefa zany dia miroso avy hatrany amin'ny atao hoe fotoam-pahasoavana isika eto amin'ity fitandremana ity ho antsika eto amin'ny fitandremana ny alahady farany amin'ny taona toy izao dia toroina hoe aladin'ny fahasoavana ka anamariantsika fisaoran'Andriamanitra manokana no hoy ny fahasoavana izay noraisina avy amin'ny Tompo nandritra ny taona. Isy ny valopy efa nanomanana antsika hatramin'ny elany amin'izany ary dia arotsaka amin'ireto fanatazan-drakitra anankiroa efa voahomana ireto. Fa ankoatran'izay dia aladin'ny fiantsoana koa eo anivon'ny FJKM ity alahady ity antsoina hoe aladin'ny Sefala Rahateo. Miarahaba sy manonona ny faherezana ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny Sefala na ny setela sy ireo fiomanana samihafa eo anivon'ny sahan'ny FJKM ry havana. Ny aoriana ny raran'ny fiangonana dia misy fampitondrana fanoloran-jaza ary ho an'ny liturjia dia liturjia larana voalohany izay arahantsika nitsakany sy andavany arak'izay ombonana eo anivon'ny FJKM ry havana ity anio ity. Izay no tsara homariana fa dia mirary antsika hitombo hery, hitombo fahasoavana anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Anio alahady 20 desambra taona 2022 mamarana ny fandiniana loha hevitra hoe manantena an'Andriamanitra isika. Fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra famaranana ny 20 taona jobily volafotsy mahampandraharaha Fohiben'ny sampana sekoly alahady an'i Ramatoa Rasolo Nomenjanahary Antamalala Nirina-Arsan. Ity andro anio ity sady alahadin'ny fahasoavana eto amin'ny fitandremana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny salamo faha 1:30 salamo faha 1:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo no hiombonantsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Hitsangana isika fiangonana. Salamo faha 1:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova o, tsy nireharehany fo ary tsy niandranandrana ny maso ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra na izay sarim-pantarina tsy takatro. Nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza ifamoty eo amin'ny reniny, dia tahaka izany ny fanahiko atao anatiko ry Israely eo, manantenahany Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny salamo faha 5:20 no iraintsika. Hivavaka isika. Ankalazanao isan'andro tokoa izahay Andriamanitro,
noho ny fahatsapanay fa ianao dia eo amin'ny fiainanay, na dia olombelona ambany kely sy bitika ary izahay, ianao kosa manaiky ho eo amin'ny fiainanao. Misaotranao zahay, mideranao zahay, mankalazanao noho ity andro nomenao anay ity, andro izay ahatsiarovanay ny nitantananao ny mpanomponao nandritry ny 520 taona nanaovany ny asanao teo anivon'ny sampana sekoly alahady foibe. Misaotranao zahay noho ny amin'ity taona izay omenao anay, nekenao ny hamarananay izany amin'ny fifaliana amin'ity andro alahady farany amin'ity taona 520 ity. Misaotranao zahay noho ny afahanay miombona miara manompo anao eto amin'ity fiangonanay ity, fifaliana lehibe ho anay izany, satria asa ny fanahinao masina izay mitaona anay avy any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy mba hanome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity. Ho ankehitriny ary ny fanirinay ny etaetanay, aoka ny fanahinao masina izay fanomenao anay hiasa ao anatinay, hitary-dalana anay, ka ny fanompona rehetra ho tanterahana anio dia homendrika ny voninahitra ao ary ho tsapanay ny fanatrehanao noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay amin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Petraka ny fiangonana. Eno iampanajana sady eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny soratra masina, hideran Jehova aho raha mbola miainako, eny hankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola velonako. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana,
aoka isika anatona ny tompo anetry tena eo anatrehany hiaiky ny fahotantsika. Ivavaka isika. Misaotranao zay Tompo, fa niteny taminay ianao, nomenao anay indray ny sitraponao, fa izahay dia tokony ankalazanao satria izany no antom-pahavelomanay. Raha mijery ny fiainanay anefa izahay, ny andavanandronay, hitanay, tsapanay ao amin'ny fiainanay, fa tsy manome voninahitra anao izahay, tsy tanteraka, tsy marina amin'ny fanomezam-boninahitra anao. Indreto ary izahay, manatona anao, manetry tena, miaiky ny fahadisoanay. Koa mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay, tamin'izay rehetra fahadisoanay, fahotana vitanay, ka tsy nanome voninahitra anao. Matoky izahay, mananteny izahay, fa nohony amin'ny rano Jesosy Kristy, dia andray ny fifonanay sy ny fibebahanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Raha tena miaiky ny fahotantsika tokoa isika riavana, miaino atsika Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika. Aokary isika hitsangana andray ny famelan-keloka zay atolotry ny Tompo ho atsika. Hoy ny Tompo, mety manadino ny zanany minono vanovehivavy, ka tsy amindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Iny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Miobia ary lanitra, ary mifalia ary tany, ka velomy ny oby ry tendrombohitra, fa Jehova efa nampionina ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Voavela ny elokareo no ny anarany masina, miderany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen.
ny olona voavela heloka riavana dia samy manambara-pahabe maso ny finoana koako ary isika hiara-nonona ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalitra nanapaka Pônty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matyka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nijalitra nanapaka niakatra ho any an-danitra petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Petraka ny fiangonana. Riavana araky ny natolotra teny am-piantohana dia ity no fotoana azotsika miompy faliana no ny faharetana teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mampandrarany sekoly alahady foibe ny havatsika Rasolomenjanahary Antamalala. Dia efa tonga eto ny ray aman-drenitsika ny mpitandrina Andriamampianina Zaka Armasy. Mitsangana izay tsy mahafantatra an'izany ray aman-dreny izany. Izy moa dia lavaka anaty mitsangana azy izy dia hitantsika foana fa ny fijoroana eo anivon'ny FJKM ary eo anivon'ny ireo fikambanana ara-piangonana samihafa indrindra eo amin'ny firenena dia fantatsika fa adidy mavesatra izany. Voalohany ray aman-dreny dia miarahaba tonga soa eo amin'ny andraikitra sarotra sy manahirana. Faly noho ny fanoloran-tenanao ity fitandremana ity ary engane ny herin'ny faherezana atafy ny tompo anao amin'izany andraikitra saropady sarobidy sady masina loatra izany. Dia hiazakazaka amokatra tsara amokatra be ny fiangonana eo ambany fiadidinao eo ambany fampaherezanao. Raisiny ity fitandremana ity tena fifaliana tokoa
izao fahatongavana hitondra ny afatr'Andriamanitra izao ary dia miarahaba araka izany tonga soa eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ny tompo mbola hanampy anao amin'ny fitondrana ny afatr'Andriamanitra atao anatin'ity fanompoam-pivavahana ity, mbola ampiorina indray ny fanantenany fiangonana, fanantenany an'Andriamanitra. Hoy soratra masina ao amin'ny boky ny Fitomanina 7:7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Iarana mitondra amin'ny tompo ny zioga vokatry ny andraikitra napetraky ny fiangonana aminao tsy mavesatra izany fa maivana ary hiteraka fiadanam-po ao anatinao ny azakazaka rehetra atao mandritra izao taom-piasana misokatra izao. Misaotra indrindra Ray aman-dreny. Tonga eo amin'ny fotoana atao hoe namariana ny aladin'ny fahasoavana isika eto amin'ny fitandremana misy antsika. Ny valopy eny am-pelantanan'ny maro amintsika dia tahaka izao. Manana ve isika? Ndiary hoe ho vakiana mafy ny andiny soratra masina ao amin'ny Fitomanina 7 ny andiny 12 voarakitreo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny famindrampon'i Jehovah no tsy nalandritra antsika tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaky teny eo amin'ny testamenta taloha izany saingy nosoloana ny perikopa misy ny teny fanevan'ity fotoam-pahasoavan'ity moa ka tsy natolotra antsika. Famindrampon'i Jehovah tsy nalandritra antsika tsy mitsahatra ny fiantrany. Raha mifanatrika amin'Andriamanitra isika olombelona, indrindra isika mpino, dia mahafantatra fa efa tsy tokony ho tetintsony isika. Fa ny famindrampony no tsy nalandritra antsika. Matoa eto zaho sy anao, velona, midera ary mbola handray ny sitrapon'Andriamanitra ho fiadanantsika, ho fanantenantsika, dia satria ny famindrampony Jehovah, ny famindrampony tompo. Hoy ny Salamy 7:7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, tsara noho ny aina ny famindramponao. Zinona moa zaho sy anao izay manana tombonandro hahavelomana kanefa tsy vanginy ny tompo amin'ny famindrampony. Koa izany indrindra no anamariantsika fisaorana manokana an'Andriamanitra ny amin'ity aladin'ny fahasoavana ity. Afaka mitanisa ireo atao hoe tompo-pahasoavana nomen'ny tompo ianao nandritra ny taona, ny fahombiazana teo amin'ny fianarana, teo amin'ny asa mafandrarana, ny fiadanana natolotry ny tompo ho an'ny tokantrano sy ny fianakaviana, ny fahendrena nananao, fahasoavana izany. Fa ny famindrampo lehibe no izany riavana. Koa amin'izany rehefa hitanjotra isika, hankety amin'ny alitara anatitra ny valopy, mirakitra ny fisaoran'Andriamanitra no ny fahasoavana, dia hotsarontsika no hoe mbola miaina anio no ny famindrampon'ny tompo, mbola mijoro eto amin'ny fiangonanao, mbola manana hozarainao ho fampandrosoana ny fiangonana. Amin'izany rehefa mandalo ny alitara ianao dia hanonona am-pomangina hoe misaotra tompo fa namindranao foa ka tsy lany ritra. Misaotra tompo fa namindra fo tamiko ianao tsy lany ritra aho. Ny fanomezana izay ataontsika dia fanomezana ampahatokiana, fanomezana ampanantenana, fanomezana amin'ny fo feno fankasitrahana. Alao ery ary izay efa nomantsika tao anatin'ny volana vitsivitsy herinandro maromaro dia arotsay ary mipitiavana sy amin'ny fanetretena fankasitrahan'ny tompo izany. Tompo feno fankasitrahana anao izay satria raha mijery ny olona miarabelona aminay dia mahafantatra tena ny antranonao sy namindranao fo izahay. Misy ireo niara-nanompo teto amin'ny fiangonana, niara-niazakazaka efa noraisinao any amin'ny tsara lavitra. Misy ireo
mpiarabelona aminay, mpiaramonina aminay, tsy nanana anjara fahasoavana toana izao, fa tavela ny ivelany valanao. Enganery Tompo, ankaseraka izay rehetra nataonay ianao tamin'ity aladiny fahasoavana ity. Misaotra anao indrindra fa tamin'izay nandalovanay tsy fahasalamana mafy na mora dia nanoana anay teo ampandriny ianao. Mankasitraka anao manokana fa raha tody tsy fahoriana ny laozamalala izahay dia tsy nanadino nampitraka anay amin'ny fanantenanan'i Kristy ilay tompony fandresena ianao. Misaotra fa maro ireo olana izay nosedraina voadinga anay ireny satria nialo lalana anay ianao. Mankasitraka Andriamanitra no ny anjara fifaliana sy ny fahombiazana nomenao anay koa nandritra izao taona 520 izao. Mety adinonay aza ny sasany tamin'izy ireny, fa tamin'izay nanamarianay fisaorana manokana, ianao no mahalala ny nataonao taminay. Misaotra Andriamanitra, ny fitohizan'ny fiainanay dia apetrakay amin'ny fanantenana eo aminao. Mbola ho marina aminay mandrakariva ny teny manao hoe ny famindrampon'ny tompony tsy malandritra ary tsy mitsahatra ny fiantranao. Misaotra Jesosy, amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fampitondrana fahaloran-jaza isika, kanefa mialoha izany dia amafisina araka ny voalaza teo, araka ny fomba ny fiangonana amin'ny fotoam-pahasoavana toy izao ry havana, dia ny rakitra voalohany atolotra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay otrontsika. Nisy koa ny valopy efa fanao amin'ny toy izao, nozarain'ny komity teo ampidirana dia arotantsika amin'ny vatandrakitra amin'izay fahafahantsika. Ny rakitra voalohany ampiny izay fanomezana manokana ho tsodrano n'izao fotoam-pahasoavana izao dia atolotra manontolo ho an'ny mpanompon'Andriamanitra Rasolo Nomenjanahary Hanta Malala. Dia ho tanterahantsika amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena trany izany fanomezana sarobidy izany. Fa Rakoto Malala feno Soa Davida sy Randria Miobomanitra Rindra Nantenaina nomen'Andriamanitra zazakambana Rakoto Malala misandratra sy miarty miravavy. Androso etỳ amin'ny altara ianao antanterahana ny fampitondrana fanoloran-jaza. Zanaka faharoa zany hoe 3 zany ny zanak'izy mivady. Zao 3 vavy. Araka izany ry dia ampitiavana no andraisantsika ireto havantsika ireto, manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo, ary dia ataontsika ho fifaliana manokana eo an-treran'Andriamanitra ny nomeny indray. Olona anankiroa anampisa ny mpiara-mivavaka eto amin'ity fitandremana ity. Miarahaba anareo ray aman-dreny nomen'Andriamanitra ny farandimby, ary mampahery anareo anatin'izao fanoloran-jaza izao mba homen'Andriamanitra fahasalamana, heri-tanjaka, fahendrena avy any ambony ianareo amin'ny fikolokoloana sy fanabeazana ny zaza izay atolotra ankehitriny. Hevery koa izay anaovam-batisan'ny zaza amin'ny fotoana mahamety izany. Hoy ny soratra masina: ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Mosesy, dia nitondraziny akatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo, koa hatolotra ho an'i Jehovah koa izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Hivavaka isika ry havana. Raha eo misaotra anao izay no ny fanoloran'ny ray aman-dreny ireto zaza ireto eto anatrianao, ary mankasitraka indrindra anao no famindramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelona izany ity fianakaviana ity, ka miara-miompifaliana eo anatrian'ny fiangonana manontolo
amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no mampiditra ireto zaza ireto anampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza raha eo hitahany iray aman-dreny sy mpikarakara ianao, azony hery anatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ireto zaza ireto, ampantsakao ao an-tokantrano ny fihetsika ao mba-mpitiavana, mba hatsapan'ny ireto zaza ireto ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanahy mazoto ny iray aman-dreny, mba hazony manolotra ireto zaza ireto ho amin'ny sakramentan'ny batisa amin'ny fotoana mamety zany. Ireto zaza ireto koa ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha, na miditra na mivoaka, ary ankininay eo ampelatananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia vao isan'andro koa tompo ao ny herin'ny fiangonana, mba hazony mampita amin'ny zanaka amamparany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. No ny fahatanteran'izao fanoloran-jaza izao dia manolotra fampitondrana ny fiangonana ho an'ny zaza. Mandiana fifalian'ny tompo ho tonga taizao amin'ny Jesosy ny zaza. Ny sampana sekolelady riavana dia faly miarahaba antsika ary manolotra tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izao. Hivavaka isika. Fanahy masino, ampianaro araka ny teninao zahay, hahay hifantoka amin'izay mombanay ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Petera voalohany toko 4 ny andininy 5:10. Petera voalohany toko 4 ny andininy 5:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharaha ny an'olona. Dia rahantsika mamerina hoe zany tenin'Andriamanitra zany hoe: fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharaha ny an'olona. Amen. Tenin'Andriamanitra mampitandrina fa mitovy ny sazy eo amin'ny mpangalatra, ny mpanao ratsy ary ny miditra amin'ny aferan'olona. Mitovy ny sazy ho an'ny mpangalatra, ny mpanao ratsy ary ireo mpidipiditra amin'ny aferan'olona. Niditra teo amina garazy fanamboarana fiara anankiray ty ranamana anankiray. Ary tamin'izay indrindra no sendra nandalo ny olona anankiray mpivarotra yaourt. Matetika ny toerana ohatr'ireny mantsy dia misy an'ireny mitondra zavatra mandehandeha ireny. Dia samy nandray teo daholo zay rehetrarehetra teo amin'ilay garazy dia hoy ilay ranamana anankiray ty hoe: oringa mécanicien.
mba afaka mihinana anankiray ve za? Dia ozy le mécanicien hoe ianao tia yaourta? Nanarika. Dia nohaniny yaourta. Ny azy indray nitapotra alohan'ny rehetrarehetra teo. Dia teny tamin'le mécanicien indray izy hoe ohatra matsiro le izy ringa mécanicien, afaka manampy fanindroany ve za? Eny raha tianao dia ampiozy izy le mécanicien. Mboliny azy ihany lany alohan'ny rehetrarehetra. Ny olona voaraina azy efa roa zay. Dia mbola niteny tamin'le mécanicien indray izy, ringa mécanicien, maninona mihitsy moa raha ampiko faniteliny fa ohatrany matsiro le izy. Miankina aminao izy le mécanicien fa hano e. Dia rehefa lany dia niantso an'ny mécanicien indray izy. Ringa mécanicien, tena makasitraka makatelina fa tsara le yaourta teo fa dia misaotra indrindra fa dia iny any lasa. Dia mivereny ianao izy le mécanicien, vereny ianao aloha. Alo avy ny vidina yaourta no hoaninao. Zange ozy izy nihera taminao e. Alo avy ny vidin'ny yaourta no hoaninao. Fa zaza pidipidirinao amin'ny aferanao. Dia tsy ho tahaka izany isika. Tsy olona na sekolelady na ankizy na tanora tsy mahony tena, tsy mahalala oniny, tsy ho mpiakin-doha amin'ny fananan'ny hafa, tsy ho mpamindra andraikitra, tsy ho mpampidikizo ny hafa. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra mananatra fa hay tsy mahasoa anay ny miditra amin'ny fiainan'ny olona na mampiditra olona amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina dia ny hira fa 720, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo no ataontsika.
iombona mivavaka isika. Raha eo misaotra indrindra fa nomenao zao fotoana zao zay ahafahanay mandre ny teninao indray. Ilay teninao fanilony tongotray, fanazavana ny lalanay. Tompo omeo anay ny fanahy masinao hitaridalana ny mpamaky teny, tsy andiso, fa ilaza teny velona. Kasio ny fon'ny pilazany afatra, tsy anambara fa tsy ny sitrakao ihany. Ary ireo vahoaka izay miaino, omeo ny fanamasinao koa, handraisany teninao ho teny fiainana. Mitenena araka ny fombanao, misaotra Jesosy. Amen. Iara-maky ny soratra masina isika, izany dia hita ao amin'ny fanekena taloha, ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 5:7, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 5:7, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Hanandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Hankalazanao isan'andro aho, sy hidera ny anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra, fa tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazany voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Amen. Filazantsara araka ny Lioka. Filazantsara araka ny Lioka, toko 2 ny andininy 470 ka hatramin'ny andininy 570. Filazantsara araka ny Lioka, toko 2 andininy 470 ka hatramin'ny andininy 570, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vaviny Fanuela, ary tamin'ny firenenany Asera efa antim-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona tao aorianany nahaviritsiny azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona, ary tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempolo izy, fa nanompo tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tamin'izany ora izany izy, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana tao Jerosalema. Amen. Ndao faranantsika amin'ny epistily Petera 2, Petera 2 toko 7, raisitsika ny andininy 1:12 ka hatramin'ny 9:12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena ny mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra, izay hamay sy hahalevona ny lanitra, ary andoro sy hampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondry eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia keo ho famonjena, tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrenany mena azy, tahaka ny nataony eo amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany aminareo izy, ary amin'ireo dia samy misy zavatra sarim-patarina, izay alohan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen.
filohan'ny FCM mitondra ny afatry ny tenin'Andriamanitra antsika eo ampitsanganana no anaovantsika ny rafaraka fitopolo ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa manantsika amin'ny fandraisana izany. Ampitombona amintsika ireny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana afa mandrimandra ray zanaka ary fanay masina. Amen. Misaotra ny tompontsika no ty fampivavahany ity ho fisaorana sy fideran'Andriamanitra ao anatin'izao famaranana ny jobily volafotsy fa 5 taona mahampandrara tao amin'ny fobe sampana sekolelady Andramatoa Solomenjanary Antamalala ny Rinarsan. Isaorana ny tompo izany vanim-potoana lehibe fahatsiaro ary isa fahatsiroa izany. Ny ten'Andriamanitra izay ny fidiny dia efa niainantsika nandritra n'izay taony jobily izay ary amin'ity famaranana ity dia mbola io andalan-tsoratra masina no fidiny mpanompon'Andriamanitra io ihany no toriana amintsika. Salamo 5:7 ny andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Ny bokin'ny mpanao salamo ny riavana dia boky izay mampianatra antsika ny fiainam-bavaka. Ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainantsika dia azo entina-bavaka daholo. Ny antsika manokana isam-batan'olona, ny fianakaviana, ny asa aman-draharaha, ny firenena, ny fianarana, na miasa tena na miasa amin'inona, izay rehetra mahakasika antsika rehetrarehetra enina mivavaka ho an'ny olona izay tsy tia antsika aza dia ao anatin'izany salamo ao izany avokoa. Ary ty salamo 5:7 ity dia karazana ragato izao dia io le série izay eo ambony eo. Io zany le manome endrika farany ny amin'izany fiderana amin'ny fiainam-bavaka izany. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Le ataoneo isan'andro eto alatsinainy talata alarobia hatrany amin'ny sabotsy lahady, izany hoe le isan'andro mifandimby iny tsy misy banga iny. Le andro mifandimby tsy misy banga, tsy misy adino, mankalaza n'Andriamanitra isaky ny andro mihiratra isika. Ary ny mandrakizay dory dia ilazana le fe-potoana lavabe anaovana izany fankalazana sy fiderana n'Andriamanitra izany. Io tsy misy hoe amin'ny jobily ihany na hoe rehefa tapitra ny 5 taona dia amin'ny 9 taona mangina amin'izay, fa ny androm-piainana rehetrarehetra dia anaovana an'izay fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra izay. Raha izay ny fomba tsotra azahoana mahazo an'ity salamo ity dia tsy dia mandeha ho azy ary tsy mandeha ara-potoana arak'izany akory ny fiderana an'Andriamanitra. Tsy dia mandeha ho azy izy io. Ary eto indrindra ny tsara hijerena reo antony izay mampahasarotra an'izany fiderana an'Andriamanitra
isan'andro sy mandrakizay zany. Misy antony vitsivity reto ndetontsika hoe sakana mampahasarotra ny fiderana azy. Ny antony anankiray voalohany a dia be asa be atao. Be asa be atao tsy voasika izao no namorona an'izany be asa zany a. Efa tany amin'ny andro Salamo efa nisy an'izany. Any ny Salamo fa 720 tany misy an'le hoe zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry. Zany nefa dia meny any ho any malalany na dia matory azy izy homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana. Tsy voatsika namorona an'izao ny Fransa akory na isika ao anatin'ny vanim-potoanany hoe mihazakaza davy izy ity fa efa tamin'izany nefa be asa ny olona be atao. Dia eo ny fanontaniana manao hoe le fotoana ve zany ny tsy ampy e? Zay tamin'ny mbola kely fa tsy fantatro nareo fa zay moa zany efa lehibe. Tamin'izay mbola kely ohatran'ny lava be le fotoana fa arakaraka ny tombon'ny taonanao a dia ohatran'ny tsy ampy zany le fotoana. Na ny nanakalina aza ny sasany tsisy dia kely ohatrana infona izy. Dia le fotoana ve zany ny tsy ampy sa le lamina no tsy mipetraka tsara, tsy misy priorité mazava tsara, tsy organisé, tsy milamina ohatran'izany. Izay ve le tena misy. Dia indraindray a tsy mamokatra fa very fotoana fotsiny. Indraindray fiainantsika feno zavatra any anatin'ny lohantsika any fa tsy milamina. Dia isaka miresaka zao ny olona io tsara azonao ve ny tiako lazainy e? Tsy milamina izy zay a. Mbola tsinitsinina akory voalazany azonao tsisy ninona lazainy. Misy zatra tsy milamina mihitsy ao anatin'ny olona ao. Reny le mampiseho be loatra ny zavatra ao anatin'ny lohany ao dia tety bien pleine fa tsy tety bien fety akory. Reny feno andreny ao anatin'ny lohantsika ao a dia feno zavatra ny saina fa tsy milamina. Indraindray koa dia ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao tsisy mahita zavatra afa-tsy vitsivitsy ihany reny le ohatran'ny hoe influenceur le mpanao gazety izy dia le manao le scoop reny. Zany nahita nyity voalohany, zany no nyteny an'ity voalohany. Fa ny akamaroan'ny olona zay mipotra nanaovana réaction. Tsisy réflexion intsony ny olona fa zay mipotra nanaovana réaction. Dia rehefa zay le karazan-javatra atao a, rehefa tsisy action zany dia tsy misy réaction. Misy olona mitady hoe repos, iny mba vazivazy ero vina ihany nareo président efijeketo manana repos, le po aza mbola tsy azo ako re ahoana. Ohatran'ny hoe manao révision, le vision raha mbola tsy vita, re ahoana, révision. Dia ity koa zany zao, le action raha mbola tsy vita, dia ahoana nisiny zany réaction zany. Le réflexion mihitsy ny tena andrasana ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy manam-potoana isy sainana tsony ny olona fa zay mitrango eo ny donainany. Ary izy tsy mahita fa tsy dariko a. Tsisy afa-tsy zay ary eo nahitana hoe maratra ny olona. Maratra ny olona. Le kalitao an'ny asany zany lasa midina mihitsy. Rehefa tsy milamina tsara, rehefa tsy mipetraka tsara, rehefa tsy ampy ny fotoana andiniana dia ny kalitao an'ny asa no midina. Anankiray iny. Anisan'ny antony tsy aizantsika mankalaza an'Andriamanitra isan'andro sy midera ny anarany mandrakizay doria dia satria be asa loatritsika, be atao loatritsika dia vizana lava e. Voambolana iny malagasy indrindra zao rehefa tafatsofoka ao anatin'ny fiainany dia zany stress zany. Hoe tadiavo ny dikany an'izay miteny malagasy, zany ka teny gasy zany, stress. Tsy hitan'izany hoe raritsaina anie zany amin'ny teny malagasy fa stress no hainy fa miteny raritsaina anao dia tsy hitany vocabulaire zany. Ny faharoa, antony faharoa mahatonga ny mampasarotra any fiderana sy fankalazan'Andriamanitra io a dia le kivy lava. Kivy lava. Mandalo olana zany foana no heninao. Mandalo olana momba ny tena. Ary misy mahay mamorona olana mihitsy a. Rehefa fetifety ohatran'izao dia misy tongo mandondona ambaravaranao dia mahay mamorona maty ny zanako enjehana makary mila mody any ananina mamorona olana. Le anankiray moa zany dia tena fantatra mihitsy zay midy vita amplivava le izy rehefa tonga Tanjombato izy. Dia efaiko tsara dia efaiko ny toy an'izay a lasa izy mandeha. Satria atao amplivava fotsiny le izy dia mamorona olana fa mandalo olantsika momba ny tenantsika, momba ny ankonana, momba ny vola, momba ny fihetseham-po. Ty fihetseham-po ty zao tena olana be amin'ny fiainan'ny olona. Ny intelligence émotionnelle, ny intelligence sentimentale, avo lenta be io. Tena vao mananina kely anao dia tohana ny olona. Vao misy ohatra tsy mitovy kely aminy dia mirintona izy, any dia tsy hita, tsy fantatrao izay hafarany any. Kivy lava izy vokatr'izay. Dia adin'ny olona ve
sa tsy azon'ny olona mahazo azy tsy fantatrao fa de any izy fa nyzahatra misy fotsiny de zao inona moa zany ny antony idirako an'Andriamanitra nefa efa zao mahazo ahy ianareo rehetrarehetra zao raha nytanina hoe naninonareo tsy tonga tamin'ny lahady lasy ry inona dolo mivalina nisy nanahirana kely ianao tonga io zany tsisy manahirana mihitsy milamina be fa milamina ny lokany rehefa avy eo rehetra andidika atao rehefa any an-trano zany efa milamina zany fa ny akamaroantsika rehetrarehetra rehefa tonga ty am-piangonana de satria milamina tsisy manahirana kanefa azadinoana fa misy miazakazaka makaty am-piangonana noho ny akiviny difitry ny olana dia adino zany fiderana zany fa ifiderana io ry havana ino loharanony finoana ino loharan'ny fifaliana ino loharany kery ao anatintsika ao fa rehefa tsy atao io de misy fahabangana ara-panahy ao anatin'ny olona ao ny olona kely fiderana de fahabangana ara-panahy no miandry azy ary tsy maintsy fianonao fiderana io fo mahomby zany fiainanao zany ny toem-panahintsika vizana de satria tsy misy fiderana vita vavaka raha zara fa misy tahiny sakafonay tsy sokola i le voazo teo amen vita tsisy lavabe zany raha zaza tsy naninona raha zaza tsy naninona satria tsy ampy ny voambolana fa olon-dehibe zao manao an'izany de satria kivy lava reraka lava fa ny antony fahatelo any koa ry havana mahatonga ny tiletsaizana mankalasa an'Andriamanitra isan'andro sy midera azy mandrakizay dority de le mangatsika ara-panahy le mangatsika ara-panahy izy indray mety miankina amin'ny fiangonana le fiangonana tranovato reny jereo ny isan'ny mpiangonao fa tsotra anareo zao za zanaky ny tranovato raha miteny an'izany le tranovato zany mangatsy hidava de tsy azo hijanona an'ela le izy moa efa ohatran'io any koa ny gorodonao amin'aninao io carreau io de mangatsika lava ao anatin'le izy ao de zay afaingana an'le raharano atao kanefa mety misy fiatraikany amin'ny fahatsiahana ara-panahy fangatsiahana ara-panahy reny zavatra reny de le fidirana amin'le mangatsika ara-panahy zany de tsy le fifaliana ny miainga tsy le fifaliana fa tokony ho fiainana nefa zany fiderana zany fa nandray de terena fotsiny na fomba fotsiny zany rehetrarehetra zany fa ny anankiray koa mahatonga le mangatsika ara-panahy io de mety maratra ara-panahy mety maratra ara-panahy mizatra manahira ao anatin'ny sampanao mizatra manahira ao anatin'ny fiangonanao de tsy navita ny ala satria vidika aza vidimboninahitra tsy hita hoy nga ihanina tsy hita hoy ny raha matoy ihanina lehibe tatsy ananina de miafy eo fa mangatsika ara-panahy de kivy ao am-piangonanao ohatrany tsy misy azo itokisana intsony ao anatin'izany fiangonana zany zany anisan'ny mahatonga an'io fa ahoana tsy maintsy atrehana an'le izy de tadidio tsara ve nisan'andronao le andro mifandimby sy ny mandrakizainao le fepotona lava be avelomatsika arak'izay men'ny tompo atsika dia tokony hiderahantsika azy foana amin'ny fiainatsika misy tantara kely anankiray satria sekolelady moa no ray aman-dreny zay ataontsika jobily androany de misy tantara kely anankiray ty mba ho fampizarana amintsika fantatsika ve Albert Einstein fantatrareo satria mpandray fanasan'ny tompo eto aminareo olon-dehibe eto aminareo Albert Einstein zany de olona tena manatsaina manampahaizana tsy manam-paharoa zany azo lazaina mety zany no atido mahiratra indrindra eto ambonin'ny tany de niditra tao amin'ny efitrano fianarana anankiray izy rehefa niditra tao izy niresaka tamin'ny mpianatra de nanoratra izy de arao tsara fa rehefa mitena de mamalonareo ray fiangonana de nandray tsaoko izy de nanoratra teo amin'ny solaitra be 9x1 reraka sotry fitiavana 9x2 9x3 9x4 9x5 firy 9x4 zao 9x6 9x7 9x8 9x9 9x10 fa ny voasoratra Albert Einstein teo amin'ny tableau de 91 9x10 91 le ankizy zany nanaraka an'le 9x1 ka hatramin'ny 9x9 nangina tsara fa rehefa tonga teo amin'le 9x10 izy lasa 91 fa tsy 90 ny valy ny tanekizy ny monomonina reny ny ray trano ny orakoraka de nome de naneso ny ray fianarana olona tapaizana mazana be io de 9 de tsy hainy inona rety ohatr'izany ve ny olona manampahaizana
dia nitodika tany amin'ny mpianatra Albert Einstein dia zao tsy taitra kory izy ny teny valiny anankisivy no soratako teo marina daholo tsy nisy ny dera ianareo fa valiny anankiray ny diso kingery ianareo ny iraka maneso ray trano nangina riavana ny ray fianarana ary ny baribary ny toetran'ny olona ny toetran'ny olona dia zao mitsongoloka ihany alaka misy ny fiainan'ny olona be dehibe mitsongoloka eo mamasina alaka misy foana ny fiainany reny mitsongoloka reny nataony raharaha ary mitaizatsika zany eritreritra riavana fa ny sivy zay nomen'Andriamanitra atsika dia mety adinitsika ny mankalaza azy ny zavatra be dehibe asoa ihany misy antony aladiny fahasoavany tony isaorantsika n'Andriamanitra fa ny anankiray zay mba tsy nahafapo atsika dia monomonona foana mandavataona satria tsy nahazo an'ilay izy zao ny aza-tonoana tany an-dafy riavana na tonga ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa ka napangatsika ny fiainam-panahin'ny olona tsy nideran'Andriamanitra intsony dia satria nino izy fa io Andriamanitra io tokony mahay manakana ny ady lehibe tsy hipotra ary mbola niverina indray le ady lehibe faharoa tsy hain'le Andriamanitra manakana anazy nangatsika ny fon'ny olona tesitra tamin'Andriamanitra ny olona zao ny valiny Andriamanitra tsy namorona olona robot ka tsy mahay manao afa tsy tsara azo ve zany ny robot namboariko tia dia tsy mahay manao afa tsy ny tsara fa ny olona ny foron'Andriamanitra dia sady mahay manao ny tsara mahay manao ny ratsy manana fanapahan-kevitra manana sitrapo hanao ny tsara hanao ny ratsy safidiny io ny adalanina teo voan'izy ary fahendreny raha tatrany izy fa ny anjarantsika kristianina dia tsotra ankalazanao isan'andro Andriamanitra ao ary idera ny anaranao mandrakizay doria amen hivavaka sika riavana tonokiran'ny mpanao salamo maro no hitaomana ho anay mba hivavaka ary singanina manokana tamin'ity fotoana ity ho teny faneva iarahana mibanjina anao ho fiainanay koa ny amin'ny hoe hankalazanao isan'andro sy hidera ny aranao mandrakizay doria fiainam-piderana no voady amin'ny tony taonjobily tony ho tononay ampomangina koa izany indraindray mantsy ary matetika azy dia fiainam-pangatahana isan'andro ny anay vao mifomaraina ny atoandro koa ny ariva tsy miova fa ny mangataka ihany anio misaotra mitaizanay manitsy anay ary manampy anay mba hijery zavatra hafa kokoa hidera sy ankalazanao isan'andro be asa izahay be atao dia tavela ny fiderananao omeo anay tompo fahaiza mandamina enti-midera misy koa ny mahakivy anay dia fitarainana no mameno ny vavanay miloatra avy any am-ponay kely fiderana izahay tsy misy azy tompo manampy anay mangatsika ara-panahy izay no ny antony samihafa dia izany koa no tsy hanananay fo mahay midera afanao ny fononay afanao ny fonay Andriamanitra ka na inona mitranga isan'andro eo amin'ny fiainanay dia ho feny fiderananao izahay tompo eto izay dia mangataka ny anomezana ho anay fahatokiana na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana azy mba azonay mideranao ao anatin'ny fahoriana mba azonay mankalazanao ao anatin'ny olana mbola azonay miandrandranao amin'ny fanajana sy fanomezam-boninahitra eto izahay dia mangataka aminao anampy anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka amin'izay fifaliana mifanojo aminay dia tsy ho adinonay na oviana ny mankalazanao sy manome voninahitra anao apetrakay eo ampelantananao ny firenenay feno fanantenana tompo
ary ialoavy lalana ho amin'izay fikatsahana fampandrosoana fitoniana eto amin'ity firenena ity. Hojerenao indrindra ny fiangonana amin'izao vanim-potoana mbola manodidina ny krismasy hiandrandrana ny epifania izao. Ho fiangonana feo ny fanantenana eny amin'ny fiarahamonina. Mangataka izahay mba hampanjakanao eny rehetreny ny fandriampahalemana ary naizanaiza koa manerana ny tany misy olona miandrandra sy miantso anao amin'ny fiderana eny ho iary-ankasitrao. Naizanaiza koa manerana ny tany misy olona mitaraina na kivy hampaherezo ay-ankasitraka sy hideranao. Jisoa, hiatrika ny asa vavolombelona mikasika izao fotoam-pahasoavan'izao izahay afaka fotoana vitsy dia mbola hitarika sy hanatrika ny fiangonana anao, mbola ho fifaliam-pamonjena, ho fiavaozam-panoratena ho an'ny hitodiana manokana ary ho an'ny fiangonana manontolo any izany fotoana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahanjao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao dia tonga amin'ny asa vavolombelona isika. Toy izao ny fizotrany, anao ny hira faneva ny sampana sekoly alahady, aorin'izay dia misy ny tsiahy, aorin'izay ny fanolorana mari-pakasitrahana izay tarihin'ny filohan'ny FJKM, dia aorin'izay ny fandraisam-pitenenana.
Ny anjara-pitenenako dia hitondra ny tsiay. Ny volana May ny taona 2000 no voaray mpiasan'ny sampana sekolelahady foibe izy a, ary ny volana Oktobra no voaray mpiasa raikitra. Ny taona 2020 dia nanaraka fiofanana mitondra loha hevitra hoe ny toetra tokony ananan'ny missionnaire izay natao tany Londres ny arahana tamin'ireo missionnaire ny CWM ka nahazahoany certificat communication avy amin'ny CWM. Ny taona 2020 dia nahazo ny certificate volunteerism missionary avy amin'ny Lanfire Unity Church tao Grande-Bretagne ihany koa. Ny taona 2020 no nahazo ny certificat communication avy tamin'ny Fédération Suisse des associations de médiation. Ny taona 2020 izy dia nanaraka fiofanana mikasika ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny ankizy sy ny tanora izay tetikasa ny kely mahefa. Ny taona 2020 izy dia nivoaka ho mpitory-teny andiany vavolombelona vonona ka eritaona taty-aoriana izy dia nivoaka indray ho katekista. Ny taona 2020 dia nahazo fiofanana ho mpampiofana ny sampana sekolelahady FJKM. Nanaraka fiofanana sama ny taona 2020 ary tao aorian'izay dia niofana izy momba ny alphabétisation tao amin'ny foibetsekolony FJKM. Tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020 dia nanaraka fiofanana AEBA izay nitanterahana tao amin'ny Nosy La Réunion sy Nosy Maurice izay nahazoany diplôme de formation d'animation théologique avy tamin'ny SEVA. Ny taona 2020 kosa dia niofana ho mpampiofana ny SAM. Dia mbola nisy koa ny fiofanana tamin'ny taona 2020 momba ny zon'olombelona projet ny arahana tamin'ny CONAMEPT. Dia tamin'ny taona 2020 nisy fiofanana missionnaire ho an'ny ankizy foibe ny FJKM. 2020 fiofanana momba ny communication efficace technique de secrétariat tao amin'ny université Ravelitsona. Dia nisy ihany koa boky izay ho nosoratany izay nitondra ny lohateny hoe mpitory filazantsara amin'ny ankizy namany. Dia misy version anankiroa izy io, ndray version teny gasy dia ndray amin'ny teny anglisy, Children to Children Evangelism. Andriamanitra iray voninahitra. Somba afaka mandroso tiany lona. Le pasteur tompotrano koa mba miangaviana mba efa zatra ny tialitary tena fa tsy maninona tongava foana. Dia misaotra Andriamanitra isika ny avana ty fotoana ity izay azahoantsika manatanteraka zao fanolorana mari-pakasitrahana ty mpanompon'Andriamanitra ity. Voaingana ny tamin'ny Penrisy toerana izay niasany heritaona latsaka. Dia misy anaran'olona vitsivitsy tadidin'zareo reo malagasy nandalo tany misy hitako eto ry zareo. Dia misy hazo izay ataon'zareo sarina hazo izay dia misy anaran'ny malagasy izay nandalo tany. Dia ohatry ny hitako tany ny anaran'ireo malagasy ireo dia tadity fa anaranao angamb'izany anta zany tany. Dia misy an'ireo namanao reo tany. Dia ny zatra tsaroany zareo indrindra rehefa misy malagasy mandeha dia le malagasy izay miasa be. Tena asa be le fanompona tao any amin'ny karakara ankizy, mikarakara be anditra, mampisakafo sy ny rehetrarehetra. Dia tena fahasoavana sy fanomezam-pahasoavana lehibe tokoa zany rehetrarehetra zany. Akoatran'izay nivakiny ilay zanany teo. Akoatran'izay vakiny reto fa reny moa tsy hitan'zareo rehefa makany dia hitanareo andray ny afitsony ohatr'izao no nataony tany. Dia misaotra Andriamanitra ry havana. Ary amin'izao fotoana izao izay natokantsika fiangonana dia fifaliana ho anay foibe FJKM manome arabanao amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana ary manolotra anao sy mirary soanao izao ten'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina nadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompon-tsika koa amin'izany raha lamalalako dia morena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikerezanareo aina ao amin'ny tompo.
dia amin'ny anarany Jesosy Tompo, amin'ny anarany Fobe FJKM, dia amin'ny anarany sampana sekoly laty Fobe no amakina ty takela-pahatsiarovany ty ary dia ny lehibe anao no amaky azy. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, Foibe FJKM, sampana sekoly alady Foibe. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Salamo fahadimy-efapolo-ambizato ny andininy faharoa. Mari-pankasitrahana atolotra Andramatoa Rasolony Menjanahary Antamalana ny Rinarson ho fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily volafotsy fahadimy-amby-roapolo taona mahampandrahara azy ao amin'ny sampana sekoly alady Foibe. Mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Filazantsara araka ny lioka toko 720 ny andininy fahafolo tapany faharoa. FJKM isotro fitiavana 27 Desambra taona 2024 manao sonia ny takela-pahatsiarovana ny filohan'ny FJKM Andriamampianina Zakarimasy Mpitandrina, ny filohan'ny sekoly alahady Rakotoarisoa Eritina Kaleba Mpitandrina, ny filohan'ny komity Rakotonary Mamiasimanana Miditsoan'ny Rina, ny notolorana Rasolony Menjanahary Antamalala ny Rinarson. Dia hitsangansika fiangonana hivavaka. Midera sy mankalaza anao tokoa izay Andriamanitra satria mendrika izany ianao raha nitahiry ity mpanomponao ity no mba niankonany ka nampahatra azy teo amin'ny fanompoana 5 taona. Arak'izay ampahany no tanysaina teo dia fantatray fa niazakazaka ary nilofo izy mba hanatsara bebe koa hatrany ny asanao Andriamanitra nametrahanao azy. Misaotra ny amin'izay efa vita rehetra, mankasitraka tamin'ny fombanao. Misaotra ny amin'izay mbola ahafahany midera sy mankalazanao amin'ny andro sisa sitrakao, ijoroa no vavolombelonao eo amin'ny asa izay nampendreketinao. Misaotra ny amin'ny fanompoana manokana izay anoloran'ny teny eto amin'ity fitandremana ity amin'ny mampampianatra sekoly alahady azy. Hitanao zany Andriamanitra tsy mba tsy marina ianao, hanadino ny fikelezany aina. Ary eto izahay dia manolotra vavaka ho mba ampiderana, mangataka ho azy indrindra koa ny mbola nomezanao azy firenam-pinoana lalindalina, matanjaka, azahoany miasa ho anao, ho fampandrosoana ny fanjakanao, ho fanomeza amboninahitranao, naiza naiza ary naraoviana naraoviana. Angatanay koa ny fahasalamana mba ho fiderananao ny tanjaka sy hery eo amin'ny fotoana rehetra. Irinay ianao ry Tompo, omba ny ankonany na ny manatriketo na ny tsy manatriketo. Ianao ampy mizara amin'ny fahasoavanao ho azy ireny, ary antenainay Andriamanitra fa tsy ho very anjara ao aminao izy, dia hianatra hideranao sy ankalazanao isan'andro koa. Apetrakay ho ampelatananao ny sampana sekoly alahady manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina. Ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ao ny Foibe sekoly alahady tarihan'ny filoha
momba ny birao, ny tony sy ireo mpandrara rehetra. Eo ny sekoly alahady synodam-paritany isan'isan'ny avy, ao ny any amin'ny isam-pitandremana. Tompo tsy misy miafina aminao ny ezaka ataon'ny mpanomponao, anome voninahitra anao amin'izay rehetra atao. Ampaherezo ny tompon'andraikitra isan'isany, raha ataovy maefa be mihoatra n'izay kasainy. Fa eto izahay dia mitodika aminao manokana, ka mideranao ry tompo, no ny amin'izao ray aman-dren'izao sy ny fanekeny antsonao ny fijoroano anao, amin'ny azakazaka be dehibe amin'ny fanompona, amin'ny mahafilohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara azy. Fantatrao ny zavatra rehetra tompo hatramin'izay tsy fantany azy, ianao hitsipona amin'ny antsipiriany ny asa rehetra, ary omba azy tsy hanary, ampahery, ampijoro, ahafahany manangana faneva ho an'ny firenena. Jesosy, izay mahasoa izao mpanomponao, nanokananay fotoana manokana izao, ny vavaka asandriny aminao fiderana sy fankalazana, dia noy ka valio. Misaotra no ny aminao Jesosy Kristy, lay tompony fiantsona sady lohan'ny fiangonana. Amen. Miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mankasitraka indrindra tompoko a, mbola ho avy eto ny fianakaviana no ny teny fisaorana fa efa any anatin'ilay marika-pazo nozaraiko iny. Mankasitraka fiatanan'ny Tompo aminareo mandrakariva. Eto a dia manolotra izao boky izao. Efa nisy moa ilay izy nosoratana teny teny malagasy, ny ankizy mitoro filazantsara amin'ny ankizy. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka ny tanjona nivoaka somatsara androany 28 décembre taona 2024 Children to Children Evangelism. Voadika amin'ny teny anglais somatsara izy dia isorana an'Andriamanitra fa voninahitra ho anazy ihany. Dia manolotra izany ho an'ny filohan'ny fiangonana Andriamatoa Andriamampianina Zaka Mpitandrina. Manolotra ho an'ny pastera Miarisoa izay ray aman-dreny ara-panahy sady zoky mpanolotsaina amin'ny zavatra rehetra eto amin'ny fitandremana, mpitaizana ara-panahy amin'ny lafiny rehetra, pampahery na ory na finaritra. Manolotra izany ho an'ny sampana sekoly alahady foibe ihany koa, mba hitaizantsika ny ankizy amin'ny alalan'ny teny anglisy satria efa misy moa izao ny English worship ahafahantsika mitory ny filazantsara amin'ny teny anglisy. Dia manolotra ho an'ny sampana sekoly alahady eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana izao boky izao. Misy angamba présidente. Mankasitraka indrindra. Izay ihany angamba no azoko ambara fa lava loatra ny fotoana fa mbola hisy teny fisaorana ao atao. Mankasitraka antsika rehetra tompo. Tonga amin'ny fotoana andraisam-pitenenana isika izao. Ny mandray fitenenana voalohany dia ny komity, ny faharoa ny solontenan'ny fianakaviana, ny fahatelo ny FJKM isotry fitiavana, ny fahaefatra ny synodam-paritany sekoly alahady synodam-paritany Antananarivo Andrefana, manaraka ny foibe sampana sekoly alahady ary mamarana ny fandraisam-pitenenana
ny foibe FJKM. Dao ary tompoko mandroso ny komity. Amin'ny anaran'ny komitiny fankalazana ny jobily 520 taona ny maha mpandrarahan'ny sampana sekolelahady foibe any Ramatoa Rasolo ny Menjanary Antamalala ny Rina Arison. Ny voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra. Tsy hainay ary tsy hitanay ny anoharana izay tianay ilazana ny habean'ny fisaorana tiana atolotra an'Andriamanitra noho ny nanomezany fotoana na ahafahana ny dera sy nankalaza azy ary tena fiderana sy fankalazana rano fotsiny. Izany mantsy no fanehoam-panetretena afatra napetraky Ramatoa Antamalala, atao tsotra zoky, tsy hitakina na inona na inona. Isaoran'Andriamanitra amin'ny fahatoditsika amin'ity alahady 27 ny volana Desambra ity fa tody soa raha ny daty natao amaranana ny taonjobily fa araky ny teny Ray aman-dreny mpitandrina teo ny fankalazana sy ny fideranan'Andriamanitra dia fiainana ary fiainana atomboka eto tany ary tohizana any an-danitra amin'ny fotoana mamety azy. Ny faharoa dia ny fankasitrahana tanteraka ny foibe FJKM izay nanolo-tanana mandrakariva nanomboka tamin'ny fanekena ny tolo-kevitra hoe anao izao fankalazana izao isika, ny fanotronana tamin'ireo dingana anankitelo hatramin'ny androany, teo ny fanokafana, teo ny ivony izay natao tany Toamasina ary izao famaranana izao, teo ny fitondrana afatra tanatin'izany fotoana izany, afatra ny tenin'Andriamanitra, teo ihany koa ny atao hoe fitondrana ambavaka izay fantatra fa nikelezan'ireo foibe FJKM ireo aina ary nanaovany ny tantsorika amin'izay toromarika rehetra tokony hoarahana. Ankasitrahana ihany koa ny foibe sekolelahady FJKM izay nifanindra an-dalana mandrakariva tamin'ny fanotronana tamin'ny sy ny fifanampiana tamin'ny fanatanterahana izao taonjobily izao. Isaorana ny mpanao tsy lazaina, maro ianareo nanao ny fanohanana maro tsy hita ho tany saina. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana anonitra sy ampitombo ny kitapo izay nialany izany ezaka nataonareo izany. Isaorana etona ny fiangonana FJKM eto Isotry Fitiavana nandray tampitiavana izao fotoam-pamaranana izao. Isaorana amin'ny tezanareo anio zandry zanaka teo anivon'ny sekolelahady tao anatin'ity fiangonana izay misy atsika ity. Heno sy tsapa amin'ny resaka rehefa miresaka aminy ny fahatsapany, ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsainy ary ny fandrosoa ny ara-panahy vokatra izay fitezan'ity fiangonana ity azy. Isaorana ny fiangonana manontolo, isaorana ny sampana sekolelahady eto amin'izao fitandremana izao, isaorana ny ao amin'ny lafiny zava-maneno, isaorana ireo nanampy tamin'ny hira faneva, isaorana isika rehetra dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho atsika mpianakavy ny finoana tonga mame voninahitra sy miteran'Andriamanitra ankehitriny. Akalazanao isan'andro ary idera ny anaranao mandrakizay. Izany ry havana no teny fiarabana avy amin'ny fianakaviana izay solitenany zandry anta ankehitriny. Voalohany indrindra dia ao ambako manana ny fisaorana an'Andriamanitra izay nataon'ny filoha teo, satria nateo ara ny fikasana ny amin'ny anatanterahana n'izao andro fankalazana ny jobily volafotsy izao dia raha tsy teo izy Andriamanitra sy ny alohavan'ny fanahy masina tsy tanteraka izany ankehitriny ka mbola ankalazaintsika sy iderahantsika azy mandrakariva ary mandrakizay izany. Eto koa dia isaorantsika ny filohan'ny FJKM izay fantatritsika ny andraikitra lehibe izay anananao Andriamatoa filoha kanefa dia tsy nataonao zanak'ala hafa izany zanaka ho ara-panahy ary indrindraindrindra mpiara-miasa aminao koa ao amin'ny foibe fa dia tonga ianao nanome nanotrina izao fotoana izao ary indrindraindrindra izy Andriamanitra nandamina tokoa ny fotoananao satria raha ny avesatry ny adidy manandraikitrao Andriamatoa filoha dia tsy ho tonga amin'izao tokoa ianao fa izy Andriamanitra araka ny toriteny izay nomenao anay teo no mandamina ny zavatra rehetra ko dia isaoranay mandrakariva ianao ary dia maefa be amin'ny asan'ny tompo ary indrindraindrindra miorena tsara ka aza miova. Eto koa dia tsy ataonay ambamaso tsy hita akory ny fisaorana ny tonian'ny sampana sekolelahady izay iarahanay misaotra amin'ireo birao foibe izay tarihan'ny filoha teo ny mpiandraikitra foibe rehetra ianareo sampana sekolelahady ary indrindraindrindra ny mpiara-miasa mpandrarà ao amin'izany sampana foibe sy ny sampana sekolelahady izany. Tsy adino ihany koa ny fisaorana ireo filohan'ny fiangonana ny fandimby tao amin'izany foibe FJKM izany ianareo tokoa no anisan'ny ray aman-dreny ny taiza izany zandrina izany dia niazo mivanon-kilakana tokoa ary ray aman-dreny dia nitanina andrininy tsara ny sakafo ara-panahy izay nampandrosoanareo ny fanomponan'Andriamanitra sy izany fanetretena nomeny zandry anta izany dia anisany nampandroso ihany koa sy anisany jiro nampazava ny fianakaviana tamin'izay rehetra andraikitra efa noraisiny tamin'ny foibe ary indrindraindrindra noraisiny koa teo amin'ny sehatra ny fianakaviana. Tsy adino ihany koa ny fiangonana FJKM Atamena Andrefana izay nanome nampindrana izany fiangonana izany ka nafahan'ny fianakaviana sy nafahan'ireo komity rehetra nanokatra izao fankalazana ny taon-jobily izao dia hoy ny fianakaviana sy ny komity rehetra araka ny voalazan'ny filoha teo fa izy Andriamanitra manankarim-pahasoavana ny amaly soanareo hatrany ampiroborobo amin'ny fiainam-panahy ny mpino kristianina FJKM izany. Manaraka izany tsy adino ihany koa tsy adinona hiatrany ny manonona ireto sampana sekolelahady rehetra misy 220 izay nikarakarain'ny zokianta tao Antsahamanitra tamin'ny anisan'ny fankalazana izao. Isaorana hatrany ianareo rakizy sy ireo ray aman-dreny nitondra tamin'ny fanatotosana izany hetsika natao tao Antsahamanitra izany anisan'ny fankalazana. Tsy adino ihany koa ny FJKM Mampefy izay niantso azy ny amin'ny fankalazana ihany koa izay tamin'izao fankalazana izao. Noho ny zava-misy moa
dia tsy nisy ivony izao mifankalala izao fa nisy kosa ny fanokafana izay efa voalaza tao amin'ny atamin'menandrefana izay nitarihan'ny filohan'ny FJKM Docteur Révérend Irako Andriamahasoa. Dia tsy hosorisoritana tahaka ny volona afaka vahana tahaka ny ketsa, misy ireo mety ho voalaza, misy kosa nefa mety ho latsaka, kanefa na izany aza dia nampitondra teny fisaorana izandry anta ny amin'izany fiaraha-mankalaza mifankalazana izao taonjobily izao izany. Ka hoy izay fianakaviana, Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino izay rehetra nataonareo anome voninahitra ny anarany ary fanompoana nataonareo tamin'ny olo-masina sy ny mbola hanompo azy koa. Manaraka izany, mitsodrany koa izay eo amin'ny zandry anta ny fianakaviana, koa amin'izany zandry malala miorena tsara, aza miova, maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana akory ny fikalezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia maefa be ry zandry malala amin'ny asan'ny tompo satria tsy mora ny fahatratraranao amin'izany 5 taona izany, koa dia trotrom-bavakanao mandrakariva ny fianakaviana satria tsy sanatria hoe kopadamba anefitra akory ianao mitaona ny fianakaviana sy izao sekoly alady marobe manotrana zao ary ny fianakaviam-bean'ny finoana fa dia hijoro vavolombelona izay amin'izany fankalazana izany. Farandriavana nefa hitafiantsika haja ihany koa sy amesantsika voninahitra an'Andriamanitra dia ny fisaorana, ny mpitandrina sy ny birao, ny FDL, fikambanana diakona sy ny olona ary ny sampana velona rehetra sy ny mpitendry zava-maneno sy ny mpikarakara rehetrarehetra ato amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana izay anisan'ny kianja lehibe sy tepolo lehibe ny taizany zandry anta ka nahatanterahana sy nafahany nanetry tena ho amin'izany fanompoana sy asa ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izany satria betsaka ny asa fa ny safidiny dia hanao ny asa ho amin'ny fampandrosoana ny FJKM. Ianareo reo no ray aman-dreny ny taiza izany zandrina izany, koa dia isaoranay mandrakariva Andriamanitra nandrotsaka ny fanahy masinareo ny amin'izany fitaizana ny zandry malalana izany. Tsy adino isika mpianakavy ny finoana rehetra izay manatona itona, izy Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hanome ny fiadanany ary indrindra koa hanolotra nareo hatrany ny fanambinana izay efa nomen'Andriamanitra anareo hatrizay ka rahatrizay miorena tsara ka aza miova ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ny fiangonana ho ananjara fitenena mangataka ny biraon'ny fitandremana tongeto mangataka koa solotena avy amin'ny biraon'ny sampana sekoly alahady hijoro miaraka amin'ny mpitandrina. Iombonana riavana ny fisaorana amin'ny tompo noho ity fotoana miavaka sy fotoam-pahasoavana lehibe tia amin'izay azahoana nanotrina ny anankiray mpianaka amin'ny finoana mpampianatra sekoly alahady naharitra teo amin'ny fanompoana 5 taona. Ny faharoa dia izao vao hanolotra fiarabana ho anareo avy ao amin'ny foibe mpiara-miasa amin'ny ianta tazany tokoa ireo mpitandrina efa misotro ronono miarahaba riavana. Iombonana ireo teny rehetra izay efa natolotry ny mpitondra fitenena avy amin'ny komity na avy amin'ny fianakaviana ary dia miarahaba manokana anao
rasolo nomenjanahary ianta ny amin'ity fotoana ity miarahaba faly satria fantatray fa tena niainanao ny fitaizana teto amin'ny fiangonana amin'ny hoe fanetretena na ny voalohany na ny faharoa mpitondrateny a dia samy nanamarika n'izany avokoa fanetretena ary finaritra manome fa tsy mandray zava-dehibe zany driavana ny soratra masina zay entina mbola ampaherezana amin'ny azakazaka miandry dia ny tapany fahatelo amin'ny Korintianina voalohany toko 10 andininy 7:50 zay efa nitsipihany sy olo tena mpianakaviana teo ihany ny tapany fahatelo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo tsy foana ny fikelezanareo aina hitan'Andriamanitra zany mahereza indrindrany amin'ny toy ny azy manasa ny tompona anjara teo amin'ny fampovavana sy ireo nahazo fanasana manokana riavana ny fiangonana aoriany zao fotoana zao amin'ny tsaingosa sigoka ary mariana isaorana indrindra ny sampana sekoly alahady fa izy ny manolotra ny mofomamy ao anatiny zany ary farany manolotra ny valopy misy arena miafina hotsodranony ho anao any amin'ity fotoana sarobidy ity ny tompo no ankalazaina sy homemboninahitra ny rakitra sy ny valopy moa dia ny komity no tompo marika ny amin'ny fanolorany eto am-pendohana dia angatahanay hitsangana avokoa ny sampana sekola alahady eto anivony synodam-paritany Antananarivo Andrefana hitsangana eny am-toerana ndreto zay zokianta zay moa fomba fiteninay eo anivony sampana sekola alahady zokianta indreto zay sampana sekola alahady miombona amin'ny fisaorana rehetrarehetra tamin'ny fandraisam-pitenenana teo dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra isika sampana sekola alahady dia manana teny hiraka na baiko ny anao mpianatra ny firenena rehetra dia tena feno ny fifalianay satria tena ao anatin'ny zavatra trandrahanao avokoa zany dia manana zoky izahay manana anao faharoa ihany koa araka ny tenin'Andriamanitra izay noraisinao ankalazana an'Andriamanitra manoloana ny tsobily dia tena fijoroana vavolombelona nasehonao anay zandrinao ary fanantenana sy fifaliana anay fa ankalazan'Andriamanitra mandrakariva ianao ary ankalazan'Andriamanitra tsy misy fefarana dia tena manana zoky izahay afaka hidododonay manoloana izay mety fiofanana rehetra fampianarana tolotsaina efa be dia be ny fiofanana ndraisinay tamin'ny vaminao dia izany mba ahafahanay mijoro eto koa noho ireny fampizarana nomenao anay ireny dia isaoranay anao isaoranay amin'ny vady aman-janakao dia Andriamanitra hatateraka ny teniny aminao mandrakariva miorena tsara dia izy anafieranao mandra-pahatonga ny fahatapera zao tontolo zao dia tao anatin'ny fanasana moa dia sitrakao no nanasanay birao rehetra amin'ny akapobeany nefa dia mpitandrina izahay dia mpitandrina ny efatra dia any amin'ny fitandremana andro zareo mampandeha ny asa fanompoana rehetra dia izay mirahavavy no misolo tena ny sekola alahady synodam-paritany Antananarivo Andrefana ny fitiavanay anareo menakavy dia tsy mijanona eo amin'ny teny ihany fa aneo asa izahay dia manolotra tsodrany izahay ho anareo
dia maharetatra amin'ny farany zoky mba misy itototonay mandrakariva dia ho an' Jesosy ny voninahitra. Manasa ireo mpiara-miasa ao amin'ny foibe sampana sekoly Alahady mba hiara-itsoro amiko eto. Ny bureau-n'ny sampana sekoly Alahady io ny vadin'ny filohan'ny sampana sekoly Alahady Ramatoa Manasa tompo. Aiza ny mpandrara? Aiza izy teo? Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny fitantanany ny fiainan'ny mpanompony Rasolon'ny Menjanahary Antamalala nahatratra izay 5 taona nanompoana teo anivon'ny foibe sampana sekoly Alahady izay. Miarahaba nareo mianakavy izahay noho izany fahasoavana lehibe no meny tompo anareo izany ny tantanany sy ny naharetana tamin'izany asa fanompoana izany. Ndreto ny fiombonam-ben'ny foibe sampana sekoly Alahady. Raha zavaina amintsika tsotsotra ry havana ny asa ao amin'ny foibe sampana sekoly Alahady. Voenina taona zay ny asako tao amin'ny sampana sekoly Alahady fa tsy mbola nisy congé zany ao. Ao amin'ny sampana sekoly Alahady zany miasa foana. Zao tsika zao vacances annuelles ny foibe sampana sekoly Alahady tonga avaonareo rapitsy fa miasa zahay. Tena miasa zahay ao, tena be asa dia ao anatin'izany rehetra izany fiazakazahana maro samihafa dia na dia teo azy zany naharitra 5 taona i Antamalala tao amin'ny asa fanompoana. Mampahery miraro soa efa bebe koa hatrany mihoatra noho izay efa natao ary nona fa na dia sarotra aza ny asa izay tanterahantsika ao ahery hatrany sika ary hiara-iasa amin'ny fifaliana tahak'izay efa natao. Misaotra mianta tamin'ny ezaka rehetra natao no fampandrosoana ny foibe sampana sekoly Alahady. Mankasitraka amin'izay rehetra vita, Andriamanitra hamaly fitia. Mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina mba hiara-itsoro aminay eto. Araka ny fandaminana ry havana, araka ny fandaminana ry havana dia izaho no nasaina nitondra teny hanolotra n'ilay rakitra voalohany izay atolotra ho an'ny Rasolon'ny Menjanahary Antamalala sy ny valopy izay miaraka aminy ao dia atolotra ho firarintso ary ihany koa anehoana fifaliana ahafahana indray manohy ny fiazakazahana ho voninahitry ny tompo. Miraro soa mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo.
izao dia manasa ny filohan'ny efitsika mandray fitenena. Ny tombony amin'le miteny farany aloha zany dia tsisy olazaina tsony. Ny lera raha teo efa tonga. Solon'Andriamanitra tsika riavana ity fotoana ity izay ahafahantsika mankalaza azy noho izy amin'ny taona jobily fa 20 taona nanompono ny mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny sahany FJKM mampandarahany sekoly laty fobe azy. Iteny fanevantsika moa zany mamakivaky an'ity efa taona vaovao ity dia le hoe mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korinthianina voalohany toko 10 ny andininy fa 7:20 tapany 2. Iny dia toy an'ilay teny fanefa tamin'ny synode lehibe farany teo ihany. Le farany teo moa le hoe manao hoe ahoana? Miorena tsara aza miova resaka finoana iny. Dia tia indray zany zao tia mahefabe ity satria rehefa miorina tsara amin'ny finoanao dia andao hiasa tsara amin'izay. Dia izay mahatonga an'ilay fanentanana hoe finoana mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka. Ny finoana zany raha vao tsy mamokatra dia tsy hita zilana azy. Atao inona fotsiny eo fa ny finoana ny raisintsika atao amin'i Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty io dia manambara amintsika hoe mila mamokatra io, ka mamokatra be, quantité zay, mamokatra tsara, qualité zay, ary mamokatra tsy tapaka, pérennité zay. Reo zany zavatra telo miandratsika mamakivaky an'ity efa taona ity dia ho an-jareo anatin'ny fandraharana zany ny famokaran-jareo zany dia le hoe mety tsara ny asany, mavita be izy ary tsy mijanona fa mamokatra tsy tapaka. Dia zany natonga ny fobe FJKM nanome an-jareo fifanana tsy findrosady zay tao ampandrarà ifindrosady zay mila vokatra tsika, rehefa tsy misy vokatra dia mikisaka. Mody izy ny fitenina eo amin'ny fobe eo, mody izy tsy mamokatra. Mody zay tsy mamokatra. Ka ny fanomezana fifanana sahala amin'ireny raisin-jareo mpandrarà reny zany dia tena mampahery an-jareo mihitsy hoe tsy ampy izay rehetra efa nananana fa ny fifanana dia manatevina foana izay rehetra takiny ny vanim-potoana ankehitriny. Dia voavy nomena fifanana momba ny mpandrarà fobe FJKM izy ireo mba ampiakarana ny lentany ny asan'ny FJKM amin'ny maha fandrarana azy, ny administration. Ny administration rehefa ny ankapobeny dia le asa zay tsy hitan'ny olona amin'ny ankapobeny, nefa reny ny tena asa fototra. Raha migiafy ireo tsisy raha mandeha eo tsisy raha mandeha eo. Ohatra zany hoe pasteranareo tsotro fitiavana gafian'ilay sekretera amin'ny fiangonana dia zavatra hafa natolony eo, tsisy raha mandeha eo. Tsisy raha mandeha. Ohatra zany dahodolo ny administration rehetrarehetra dia isaorana ny tompo fa manana n'izany vanim-potoana zany tsika ahafahana manome anjareo fifanana hatrany hatrany. Dia amin'ny fotoana jobily sahala amin'izao manatrika amin'ny fobe FJKM. Teny ilainy fobe mampahery ny mpiara-miasa amin'ireny ao anatin'izany fotoana jobily zany. Raha ohatra hoe tao mpankalazana le izy, ho avy zao fa 30 taona dia fankalazana zay dia azo mena tsiny raha tsisy fobe tonga eo satria fankalazana iny. Rehefa rehetrarehetra indray ho avy indray satria jobily indray fisotron-dronono ny anaran'izay. Dia miaraba anareo natratran'izany azakazaka ny 20 taona zany dia mirarso indrindra efa be rehefa aveo dia amin'ny anarany menakavy misy tsodrano izay atolotra fa andaontsika ara-mitsangana tompoko. Dia amin'ny anarany raisiny zanaka Aravaina Masina dia ambara fa mikatona zao taona jobily volafotsy 20 taona nanompon'ny mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny sahany sy fobe sekoly laty zany ary voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen. Ivavaka sika. Tombo misotranao zay fa ao anatin'ny azakazaka masina fanomponanao 20 taona zay nahavitany ty mpanomponao ty izany fanompony zany, miatrika ny vanim-potoana vaovao-ndray izy dia manantena indrindra zay fa ny fahasoavanao sy ny fombanao, ny hery ny fanahinao, ny teninao mbola nampiasa avy tany-tsaritra ny fiazakazahana izany. Mivavaka izay misaotra ny amin'ny fanontara-pahalalana, ny fandraisan'ny fifanana, ny amin'ireo boky izay tiany mba hifampizarana amin'ny ankizy, mitory amin'ny ankizy mba hahatoga zany fitoriana zany ho tena tafita tokoa. Misy tokoa tsy hainay lehibe ny miresaka amin'ny ankizy,
misy tokoa tsy fantatra lehibe zay tena ndrasandreny ankizy ireny fa rehefa izy samy izy kosa ny voataiza dia mifampitarika ho any amin'izany fitoriana filazantsara zany mora azo ny namana rehefa ny samy mitovy no mitory dia misaotra ny amin'ny mpanomponao zay niezaka nandiky izany amin'ny teny anglisy ihany koa rehefa nanananay ny teny malagasy dia mba hifanentana ane zay mba samihanana zany boky zany hoe nampelantananay tsiraray avy ho any amin'ny isam-piangonana dia apetraka hoe ampelantananao ihany koa ny hoavy ny fiangonanao efitsika Emerson Sekoelalaty Fobe ny amin'izay rehetra mbola fifanana sy ny vokatra ndrasana aminay tsiraray avy ho n'Andriamanitra rery ny voninahitra hatramin'izao mandrakizay amen. Petraka sika tompoko. Amarana ny fanompoam-pivavahana isika riavana eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira 570 aorin'izay dia tolotry ny ray aman-dreny ny tsodrano tsangana isika fiangonana. Raisy ny tsodrano anareo avy amin'ny tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny finonana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina raisy vava iray no ierahanareo mankalaza n'Andriamanitra arainy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ipetraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanahy masina. Amen.